Fadarana ho an'ny ankizy. Ianarana soratra masina. Izaratra-pako fa iay atamata. Tiay Andriamanitra. Efa ao daholo ve nareo rakizy? Maka toerana fahanomboka ny fandaharantsika. Lesona 5 isika izao rakizy, ary engany eny lesona rehetra izay efa nojerentsika teo aloha dia efa nasianareo fampiarana avokoa. Amen. Eny ary lesona 5 tsika, kanefa mialoha ny idirantsika lalindala kokoa amin'izany lesona izany dia andeha hivavaka isika. Jesosy malalo mankasitraka tamin'ny fotoana rehetra izay nomenao anay tamin'ny lesona lasa rehetra, ary mbola akasitranay tian'io ity. Mbola vonona izay Jesosy ny anatra ny teninao, ary indrindra ny hampiatra izany mba hitondra famonjena ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonay izany vavaka izany. Amen. Eny arakizy, lesona 5 izay mitondra antsika ho amin'ny lesona mahakasika ny batisa. Mino fa samy efa nahita olona natao batisa isika, na isika mihitsy no efa vita batisa, na koa mieritreritra ny hanolo tena ho an'i Jesosy amin'ny alalan'izany batisa izany isika. Galatiana 3:7-20, Galatiana 3:7-20 sy ny 7. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana any Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Fa na iza ianareo natao batisa tamin'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Rehefa vita batisa izany isika dia tahaka ny hoe nisy fitafiana teo aloha izay nesorina tamintsika, ary nanomboka teo dia Kristy indray no tafitsika. Izany hoe
tsy fiovana avy ao anatiny ihany izany ny ateraky ny batisa, fa fiovana hitantaratra ety ivelany. Tahaka ny akanjo izay tafitsika. Dia miova mihitsy izany ny fitondrantenantsika, ny fomba fitenitsika, ny fitafintsika, ny rehetrarehetra raha manomboka avy ao anatin'izany fiovana izany. Ny lohatenin'ny lesonantsika androany dia fanambarana natao peta-drindrina. Rehefa nandeha tany amin'ny dokotera ity tovovavy anankiray ity dia nanontany amin'ny dokotera izy rehefa variana natsofoka fitaovana izahanany ao anaty sofiny iny dokotera dia nahita peta-drindrina izy. Haintsika ve izany peta-drindrina izany? Afisy. Misy afisy mipetaka eo amin'ny rindrin'ny dokotera eo, sary izany na ohatrohatran'izany azo lazaina anazy hoe peta-drindrina. Mino fa azontsika ilay tiako ho resahana. Dia nanontany ity tovovavy ity hoe inona ny dikan'io afisy mipetaka amin'ny rindrin'ny dokotera io. Dia hoy izy hoe io ny diplaomako io izy izay milaza fa nianatra ho mpitsabo ary nivoaka ho mpitsabo ara-dalàna. Raha tsy misy any diplaoma io manko dia tsy afaka hanao ny asa maha-dokotera mihitsy aho. Dia hoy izy ity tovovavy ity hoe fa maninona? Dia hoy izy dokotera hoe satria i diplaoma io manaborofo fa nandalina fianarana mahakasika ny fiasan'ny tenan'ny olombelona. Io diplaoma io no milaza amin'ny olona rehetra izay miditra amin'ity toerana ity fa manana fahaizana hoentina mitsabo sy manampy ny olona te ho salama. Hoy izy ity tovovavy ity. Izaho koa mba te hanana ohatran'io. Dia somary nitsiky dokotera tamin'izay dia hoy izy hoe ianao koa nefa manana diplaoma azo apetaka amin'ny rindrina e. Tsy efa vita batisa angaha moa ianao? Hoy izy dokotera. Dia nikarotra tamin'ny batisanao iny nataonao amin'ny peta-drindrina mba hafantaranao mba hafantaran'ny olona fa tsy hampatsiahanao fa ianao dia efa nianatra ny amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Manana tokoa hoy izy ity tovovavy ity. Dia nialina ihany izy dia nitady fitoeran-tsary na kadra ametrahana ilay sertifika'ny batisany. Dia nahantony teo amin'ny trano fandrianany teo ilay izy dia isaky ny mahita an'io izy dia mahatsiaro foana fa kristianina ary tsy maintsy manatanteraka ny asa nampanaovan'i Jesosy anazy. Be dia be mihitsy ry tanora namako, ry rankizy, ny mpianatra Kristy izay efa nitety tany maro samihafa nampiely ny vaovao mahafaly momban'i Jesosy. Ary anjatony maro ihany koa ireo izay efa natao batisa rehefa nandre izany afam-pamonjena izany. Izy fotoana Filipo dia niaraka tamin'ilay tandapa Etiopiana. Mino fa tadidintsika tsara izay tantara izay. Ilay tandapa Etiopiana izay tompona andraikitra ambony ny fitantanana ara-bolan'ny mpanjakavavy Etiopia. Rehefa nampianatra ity tandapa ity Filipo dia niasa tamin'ny alalan'ny fanahy masina dia tapa-kevitra izy nanolona tena ho an'i Jesosy dia natao batisa. Dia rehefa izany dia nahatsiaro sambatra ery izy nody. Nisy fiovana tao anatiny tao, nisy fahatsapana faliana tao anatiny tao. Izany mihitsy rakizy ny olona izay tafahoana amin'i Jesosy ka tapa-kevitra ny hanaradian'i Jesosy miroso ho amin'izay batisa izay. Satria araka ny toko sy andiny izay noresahantsika tery ambony tery hoe raha natao batisa ho amin'i Jesosy ianareo dia mitafy an'i Kristy. Tandindro ny fanadiovana ny ao anatintsika ao mantsy ny batisa ary fanasantsika an'i Jesosy mba hiditra eo amin'ny fiainantsika manokana izany. Tsy noho i dada sy neny no maha-kristianina antsika, tsy lova ny finoana rakizy fa raisina amin'ny alalan'ny fanandramana sy ny fandresen-dahatra ny amin'ny fitiavan'i Kristy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana.
Ny teny hoe batisa dia nadika avy tamin'ny teny grika hoe baptizo, izay midika hoe manatsoboka na manasa. Ohatran'ny lamba izay maloto, atsoboka dia sasana ho tonga madio so afaka ampiasaina indray. Noho izany rehefa atao batisa isika dia atsoboka tanteraka ao anaty rano. Ao Marka 1:7 manasa anareo andrainy baibolinareo mba hanamarina izany voalaza izany. Marka 1:7 sy ny asan'ny apôstôly 2:9-7 sy ny 1:7. Asan'ny apôstôly 2:2-7 sy ny 1:7. Raisinoto tsara fa tena zava-dehibe izany important be mihitsy izany amin'ny fatakarantsika ny mahakasika ny batisa. Rehefa atao batisa ianao dia aletika ao anaty rano. Izany ny atao hoe batisa. Aletika ao anaty rano toy ny mandevina ilay mpanota maloto, ary rehefa mivoaka ny rano indray izy dia atsangana amin'ny fiainam-baovao madio ao amin'ny Kristy. Azontsika ve ilay batisa? Endrakizy. Tokony ianao ahoana ary ny fiomanana atao ho amin'ny olona iray atao batisa? Ahoana no anananao hery miasa mangina amin'ny hafa koa mba hahafahan'ny olona manaiky an' Jesosy ka atao batisa? Valina. Misy fampianarana manokana ohatr'izao ataontsika izao koa ny toerana misy atsika ao am-piangonana izay misy atsika, dia mangataka amin'ny tompon'andraikitra isika mba ho ampianarina ny soratra masina, ny finoanan' Jesosy. Ary rehefa resy lahatra isika dia miroso amin'izay batisa izay. Rehefa vita batisa isika dia isika indray no mitaona ny hafa mba ho resy lahatra ny fitiavan'i Jesosy dia ho atao batisa koa izy ireny. Eny arakizy, mino fa voarainareo ny lesona. Misy fampiarana kely tiana mba ataonareo. Jereo ilay karatra batisa nareo. Dia mitadiava kadra izay mendrika an'izany. Ataovy ao an'efitranonareo ihany koa mba hatsiarovanareo fa efa nanaiky an' Jesosy teo amin'ny rano batisa ianareo. Ary indrindra ampatsiahanareo fa misy asa izay miandry anareo koa hitory ny afa-pamonjena amin'ny hafa. Miarakizy, mivaraka isika ho famaranana ny lesona androany. Jesosy malalo, misaotra anao izahay fa nomenao indray ny lesona momba ny batisa iny androany. Betsaka ny ankizy te hanapa-kevitra hanadio ny tenany, hanasa ny loto, ny fahotana rehetra eo amin'ny fiainany, ary te handray fiainana vaovao ao aminao indray, te hadio tanteraka, ary te haneho izany fanapa-kevitra izany ampahibemaso amin'ny alalan'ny batisa. Mangataka aminao izahay Jesosy, mba tanterao izany araka ny lehiben'ny fitiavanao. Misy kosa ireo ankizy izay mbola te handalina bebe kokoa hianatra ny teninao. Ingaina Jesosy mba omenao tombontsoa izy ireo any amin'ny fiangonana izay misy azy any, ka hanome fampianarana izay sahaza ny taonan'izy ireo, ary handray ihany koa ny fanapahan-kevitra ampahibemaso, hanolo-tena ho anao, ary isafidy hanana fiainana madio vaovao miaraka aminao. Teterizo ny karazana fanapahan-kevitra rehetra Jesosy eo. Amen. Mandra-piona indray rakizy eo. Na hainao teo? Fadarana ho an'ny ankizy. Tiay Andriamanitra. Ianarana soratra masina. Izaratra tsapako fa tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra.